Mino aho fa tsy izaho irery no miady amin'ity a. Efa nisy fotoana ve ianao nideran'Andriamanitra sy niankohoka taminy? Dia nieritreritra hoe wow, tsara kosa izy zany a. Tsara be ny feoko, takatro tsara ilainao ty ambony. Ary tsy hitanao akory fa mifantoka kokoa amin'ny talentana ny fahaizanao ianao noho ny amin'ilay nanomeanao io talenta sy fahaizana io. Tena mahafinaritra be raha nanomeanao talenta sy fahaizana Andriamanitra, fa mila mitandrina isika rehefa miankohoka aminy hoe izy no ifantohantsika fa tsy ny tenantsika. Indraindray mety mandalo ao an-tsainao ny hoe tena tsara tokoa izany ataoko izany, tsy hoe diso izany eritreritra izany fa ny olana dia rehefa mijanona amin'izay ianao, rehefa mifantoka amin'izay fotsiny ny sainao, ka mila averintsika eo ny eo amin'Andriamanitra ny fifantohantsika rehefa mitranga izany, satria tsy izaho sy ianao no miankohofana fa izy. Ka aza variana amin'ny talentanao, fa ampiasao ny talenta nomeny ianao mba hanome voninahitra azy ho azy irery ihany.